Faly miarahaba antsika rehetra andray am'zao fotoana zao maraindraina ny alahady zao ety Saint-Louis no misy antsika ety am'ty karazana vakoka ity antsoina hoe Donjon Saint-Louis, zay no anaran'ity vakoka ity Donjon Saint-Louis. Fa ny tena anarana zay anarana nomena anazy de afantaran'ny olona azy de hoe Montadever, izany antsoina hoe Montadever Batterie. Zay zany no tena anarana iantsoan'ny olona an'izy ity, Batterie Montadever. Ny nahatonga an'izay anarana hoe Batterie Montadever zay de azavaintsika kely fa ity toerana ty zany andeha hiakatsato moa zany tsika zao, hiakatsato ambony ato tsika de hojerentsika tsara mazava tsara mihitsy izy io hatramin'ny farany. Marina aloha fa tsisy nizanizy eto fa za rery no mandeha eto amin'ity toerana ity mitsidika an'ity toerana manan-tantara ity zay efa navadika ho vakoka zany izy ity am'izao fotoana zao, zay ambara hoe Donjon Saint-Louis. Fa anarana ahafantaran'ny maro azy io zay teo de hoe Montadever Batterie. Ho lazaintsika ny antony tamin'ny andron'ny gouvernementan'ny Dumas frantsay, tamin'izany zany ny Maurice tany amin'ny taona 1700 no nisy an'izany fanjanahana nataon'ny frantsay tamin'ny nosy Maurice izany. Ny frantsay no nanjanaka amin'ny Maurice tamin'izany, zanatany frantsay zany Maurice tany amin'ny 1700 tany. Ka tamin'io 1700 io Andriamatoa Dumas no chef de gouvernement frantsay. Izy zany no azo lazaina hoe lehibe nanjanaka any Maurice tamin'izany fotoana zany. De tamin'ny andron'ny gouvernementan'ny Dumas zany no naorina ity toerana ity. Izy ity zao ny atao anatiny zao hitantsika zao ny ao anatiny, hoentina miodikodina moa zany tsika. Izy ity de toerana natao fitiliana an'ireo fahavalo, sady fitiliana ny fahavalo zany izy ity no azo lazaina ihany koa hoe ny olona teto ihany koa ny radio tamin'izany fotoana zany hifandraisana amin'ny zareo any amin'ny mpiantafika. Zany hoe toerana fitiliana fotsiny zany izy ity sady toerana fahazahoana sary cinéma moa no miasa tamin'izany an'ireo fahavalo zay tonga ohatra hoe ny sambo mpiady. Tamin'izany moa de ny anglisy no fahavalon'ny frantsay tamin'izany fotoana zany. Ka tamin'ny andron'ny gouvernementan'Andriamatoa Dumas hoy zahay teo no naorina ity toerana ity zay mbola ny frantsay no nanjanaka teto tamin'izany fotoana zany. De ity zany toerana natao fitiliana hoy zahay teo. De nahitana fahombiazana moa zany izy ity satria tamin'ny fotoana nanafika tamin'izany ny anglisy Andriamatoa ny amiraly Boscawen no filopi-taritarika ny tafika anglisy nanafika ny Maurice tamin'izay fotoana zay. Ary ny frantsay kosa no niaro any Maurice satria zanatany frantsay ny Maurice tamin'io fotoana io de tamin'ny alalan'ny Ricard Montadever no lehiben'ny tafika frantsay zay mpiaro any Maurice tamin'izany fotoana zany. Ny antony efa nisy tantara zay nampisehovatsika tamin'izay fotoana zay hoe ny anglisy nanafika any Maurice tamin'izay fotoana zay niezaka nanala amin'ny frantsay teto Maurice, ny frantsay zay nanjanaka teto Maurice. De ny amiraly Boscawen no nitaritafika tamin'izay fotoana zay nitondra an'ireo tafika ireo. De ny Andriamatoa Ricard Montadever no lehiben'ny tafika frantsay niaro an'ity Maurice ity tamin'izay fotoana zay. De ity toerana zay antsoina hoe Donjon Saint-Louis zay tsy diantsika ity no toerana fitiliana an'ireo fahavalo, fitiliana tsara lavitra
andreo fahavalo zay tonga avy amin'ny sambo avy eny an-dranomasina eny ity toerana antsoina hoe Don John Saint-Louis ity. Reny no tsidiantsika teo reny ilay toerana dia hoentintsika miodikodina milatsaka ato ambany ato zao tsika hijery indray tsika hoe inona ny reny zao atony zao dia ny jiro no nipetraka tamin'ireny manazava ny toerana zay mahazo ny sary dia atsika andeha ho ato ambany ato tsika hijery ny zava-misy ato ambany ato indray tsika. Ity toerana zay tsidiana ato ambany ato ity dia ny karazana foro na ny laforo zany taton'ny laforo tamin'izany fotoana zany izy ity tsy hoe laforo fanaovana sakafo fa laforo zany hoe laforo fiafenana zany azo lazaina ihany koa hoe fampiasa ihany koa izy ity ho an'ireo zay atao hoe fampirimana ny fitaovana ohatran'ny hoe karazana sita zany, karazana angara zany ity toerana zay ho tsidiantsika ato ambany ato ity. Dia tato avokoa ny fita tato rehefa lasa vakoka zany ity toerana ity dia nampirimina tato amin'ity toerana izay tsidiantsika eto ity hitsofoka ato moa tsika, nampirimina tato avokoa ireo tahirin-tsary, ireo rakin-tsary sy ny boky izay ankehitriny moa efa lasa vovoka sisa izy ireo efa ilay toerana ary efa ataon'ny olona efa tsisy dikany andao nge jerena efa zavatra efa tsisy ninina tsony efa tena hoe tamin'ny taona 1700 zany 1748 tamin'ny 1748 ny anglisy no nanafika amin'ny frantsay nanafika amin'ny frantsay teto Maurice tamin'izany fotoana zay 1748 izao le toerana ato efa zao sisa reny lay efa mifangaro amin'ny zavatra anina sisa zany zay toerana ohatrany hoe natao angara zany ity toerana ity tamin'izany fotoana zany. Zay ny ato anatiny ato ka ny nahatonga an'ity anarana ity zany zay fantatra amin'ny anarana hoe Ricard fantatra amin'ny anarana hoe batterie Monstad de Verre dia andriamatoa Ricard Monstad de Verre zay corsaire privé frantsay tao amin'ny Isle de France no nitartafika no nitondra ny ekipany teto Maurice niaro ny